Eny ary dia ampifaliana indray no iaonana aminao sy hiarabananao indray eto amin'ity fandarana mahafinaritra ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy aho ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao sy ny ankonanao fiadanan'Andriamanitra ny eo aminao sy ny tokantranonao androany tsika dia hijery zavatra vaovao indray dia fampianarana inona ny lohatenintsika androany dia izay voasoratra ilay nampitandrem'i Paoly any Timoty zanany ara-panahy zay hoe ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:4 le hoe tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana. Tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana. Misy zavatra maromaro zay tokony ho tandremana ary zay no jerevantsika amin'ity androany ity ny fandarantsika moa dia manaraka mizazoro tsara mihitsy tiako tenena aminao hoe le mizazoro tsy hoe sermon na hoe zavatra efa lany daty fanten'Andriamanitra dia velona sy miasa velona sy mahery ka lay lalakalehan'ilay olombovonjy lalakalehan'ilay olona zay efa nandray an' Jesosy eo anelanelany izy amin'izao fotoana zao hoe anelanelany fivian' Jesosy any amin'ny lanitra sy ilay fotoana ahafatesana. Ahoana moa zavatra tiako tenenina. Zavatra tiako tenenina dia hoe ilay fanapahan-kevitra matotra rehefa nandray an' Jesosy. Fanapahan-kevitra. Mila mandray fanapahan-kevitra zany ny olona anankiray fanapahan-kevitra matotra eo taminao teo rehefa tena nandray an' Jesosy. Fanapahan-kevitra mila atao mafiorina le fanapahan-kevitra. Nisy fotoana efa nitoroteny tamina manakaja anankiray i Paoly apôstôly. Rehefa nitoroteny tamina manakaja anankiray izy dia hoe zao ntenen'le manakaja hoe mandehana aloha zao izy fa manaraka indray aho mampiantso anao Félix. Mandehana aloha Félix ny anarany io manakaja io azafady manona anarana fa zao dia mitovy amin'ny anaranao zany. Mandehana aloha zao izy fa manaraka aho ampiantso anao indray izy. Manaraka dia ampiantso anao indray. Mandehana aloha zao izy satria rehefa nandahatra ny amin'ny fitsarana ho avy Paoly, nandahatra ny amin'ny finoanan'Andriamanitra, nandahatra ny amin'ireo zavatra ho avy izay ataon'Andriamanitra sy ny fahonoana tena dia nanjary nangovotra amin'izay zany Félix ka ozy izy tamin'ny Paoly manao hoe mandehana aloha zao, mandehana angaloha zao izy fa rehefa manam-potoana manaraka dia ampiantso anao indray. Tanao amin'izany olona tena tsy manana fanapahan-kevitra mihitsy, tsy manana décision ferme mihitsy eo amin'ny fiainana fa tahaka ny olona ohatrany hoe niraisy ny zavatra maivamaivana le torotenina tao amin'ny Paoly. Ary zay ny fampianarana ao antsika androany. Le afatry Paoly tamin'ny Timoty le milaza manao hoe tandremo izy ny tenanao sy ny fotom-pampianarana. Mareta amin'izany, miambina amin'izany. Ndao ny vakitsika ny ten'Andriamanitra, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Timoty voalohany toko 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana ka mareta amin'izany fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Fantatsika tsara fa resaka izy mirahalahy mianaka zany, resaka nataony izy mirahalahy mianaka. Na dia amin'izao fiainana ankehitriny iainantsika zao aza, rehefa ny zanaka ny tsy mankatoa anatra, tsy mankatoa ny teny ray aman-dreny dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe ozy ny fitenenana hoe ny anadray aman-dreny ozy izy dia toy ny tsipakom-balahy ka raha tsy mahavoa mafanina ary raha mahavoa mafaty. Zany hoe le fananarana tsy kelikely ao an-trano mety eo am-pinanam-bary angamba, eo am-pisakafoanana angamba izy zany. Ny mpianakavy moa matetika dada, matetika neny tsy mahita zatra teneny ary matetika moa neny dia mangina fa dada foana no miteny eo dia eo am-pinanakanina zay tamin'ny mbola kely dia tratran'izany
izy tsy miteny anao matetetika tsy mananatra matetetika fa lefa le eo ampinanam-bary iny zafady tompoko fa eo mihitsy ny nanany anao nefa amin'iny loka amin'io matsiro loka amin'io tsara fa tena rehefa tena tratrany le fananarana mafimafy le fananarana de tahaka ny mangidy mihitsy le sakafo tahaka ny mangidy le sakafo tahaka ny ohatrany hoe tena tsy matsiro very le tsirokanina de le sasany mba oka re zay fa tsy miditra amin'ny aina mihitsy le sakafo tsy miditra amin'ny aina mihitsy ka tiana lazaina aminao de na de am'izao fiainana iainantsika zao aza misy ny fananarana madinidinika eo ampisakafoanana eo de ray matetika ray mpianakaviana mananatra ny zanany eo izy eo zany vao mandeha ny resadesaka dinidinika de tak zany zany zava-misy am'izao andro iainantsika zao fa rehefa tsy makatony ankizy rehefa tsy mapiatra an'le fananarana eo amin'ny fiainany baiboly mantsy miteny manao hoe ny fananarana izy de tsy mahasoa amin'ny andro anaovana azy rehefa eo am'le anao le anarany iny ohatrany hoe tsy mahasoa anao le izy ohatrany hoe nendry dada koa de efa tena sermona lava tsy maraka toetrandro anao fa manginy efa taloha zany tamin'ny andronareo zany fa ny taloha seketriny tsy mitovy efa andronay zao zany mba fialatsin'ny akizy am'izao fotoana zao rehefa anarana ka le fananarana zany tena hitanao mihitsy tena misy valeur le izy rehefa tena hoe arahana zay nge lazainy ten'Andriamanitra hoe mifananara kosa izy raha mbola atao hoe anio mifananara raha mbola atao hoe anio baiboly de mampirisika mba hifananatra ny samy mpanompon'Andriamanitra hifananatra ny samy mpino hifananatra ny mpanompon'Andriamanitra sy mpino tsy hoe mpanompon'Andriamanitra de ho toteny be iny foana fa mba ilaina koa rehefa misy zavatra tsy mety ataony de ilaina tenenina izy zay le hoe tandremo ny tenanao izy Paoly apôstôly eto zany de niteny amin'ny Timoty zanany ara-panao hoe tandremo ny tenanao fa na de pasteur azy ianao na de mpanompon'Andriamanitra azy ianao na de mompera azy ianao na de katekista azy ianao na dekona azy ianao rehefa tsy mitandrina tsara ny tenanao ianao de ho very ianao zay mahatonga hoe tandremo ny tenanao ianao zay miteny io ianao zay mitory-teny io ianao zay mandeha manao asan'Andriamanitra io ianao zay miandraikitra any amin'ny sampana ianao zay mpampianatra sekoly alady ianao zay mpiandraikitra tanora movy ianao mba efa nitandrina ny tenanao za aloha mialohan'ny hitoriko tena aminao de tandrina tsara satria mbola ho adinin'Andriamanitra amiko anireny toro-teny zay hitoriko aminao reny reny afatrafatra zay alefa aminao reny mbola ho adinin'Andriamanitra amiko reny zany ny antony mahatonga tena manao sérieux mihitsy am'izao vidéo na zao toro-teny zay alefa izao satria tena ho adinin'Andriamanitra tandremo ny tenanao izy ary tsy ny tenanao hoe fa ny fotom-pampianarana le lazaiko taminao teo mbola ho tsarainy ny olona rehetra ary fitsaran'Andriamanitra io lazainy ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Petera ny fitsarana ho avy ny andro izy hiatomoa ny fitsaran'Andriamanitra ao an-tranon'Andriamanitra Petera voalohany toko 4:7 fa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hatomboan'ny fitsarana ao amin'ny tranon'Andriamanitra ary raha miatomboka voalohany amintsika izany de anahoana kosa ny hafarana zay tsy makatony filazantsara an'Andriamanitra miatomboka ao amin'ny tranon'Andriamanitra zany fitsarana miatomboka ao amin'le mpanompon'Andriamanitra miatomboka ao amin'le pastera miatomboka amin'ny zavatra atao ao am-piangonana be dehibe zao mandika an'le lalàna na le didy na le afatr'Andriamanitra na le tenin'Andriamanitra zay lazainy hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana fa tsy ataonao juif reny jiolahy misy ny olona zay manao bizy nao am-piangonana misy ny olona zay atao fitadiavam-bola ny fiangonana lasa entreprise lehibe lasa orinasa lehibe ny fiangonana nefa tsy zany natao nanaovan'Andriamanitra ny fiangonana fa natao trano fivavahana ho adinin'Andriamanitra am'zany ny tsirairay avy nanahoana nitondranao ny olon'Andriamanitra nanahoana nitondranao fiangonan'Andriamanitra tandremo izy ny tenanao sy ny fotom-pampianarana satria nahoana tsy maintsy mbola isy an'iny fitsarany ary hiatomboka ao am-piangonana mihitsy
avy ny andro izy fa tonga amin'ny fotoana zay tsy maintsy atomboan'ny fitsarana ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ka zay mahatonga amin'ny Paoly mampirisika antsika manao hoe tandremo izy ny tenanao sy ny fotom-pampianarana. Ianao zany de tsy tokony hiandry amin'ny pasteur foana, tsy tokony hiankin-doha. Ary zay koa mbola toro-teny hafa tsy maintsy atao ihany koa zay. Loha hevitra vaovao zay, loha hevitra hafa manao hoe tsy tokony hiankin-doha amin'ny hafa mipino. Fa mba tokony mpino mahaleo tena ianao. Tokony mba olona matanjaka ara-panahy ianao. Olona tsy miankina amin'ny atsy, tsy miankina amin'ny aroa, fa matanjaka ara-panahy. Zany ny atao hoe olona mitandrina ny tenany. Tandremana mihitsy zany ny tena, tsy miankinankina amin'ny aroa, tsy miankina amin'ny atsy, tsy miankina amin'ny aroa, fa zao hoe tena ianao sy Jesosy, affaire personnelle anao sy Jesosy le izy. Tandremo ny tenanao izy ny ten'Andriamanitra eto. Ianao zany mila mitandry tena. Tsy hoe miandry ny toro-tenin'ny pasteur zay vao nandona le toro-teny toka, mahery le toro-teny toka, nampahery, nananatra nanitsy. Tsy miandry ny toro-tenin'ny pasteur eo ambony pilipitra ianao, zay ianao vao hitandrina ny tenanao. Fa ilaina mihitsy ianao mitandrina ny tenanao ianao amahenao anao mihitsy. Aferanao sy Andriamanitra le izy. Mitandrina mba tsisy petipetina fitafim-panahy, mitandrina ny amin'ny teny alokon'ny vava, mitandrina ny amin'ny zavatra zay jeren'ny maso, mitandrina ny amin'ny zavatra zay ampidirina ao am-po, mitandrina ny amin'izay ianon'ny sofina. Ilaina mitandrina. Raha tena teo kristianina matanjaka ianao, raha tena kristianina maniry andova fiainana mandrak'izay ianao, de ilaina mitandrina. Tandremo izy ny tenanao sy ny fotom-pampianarana. Ny fotom-pampianarana io matetika de ny mpanompon'Andriamanitra ny tena tratran'izy io, satria mpanompon'Andriamanitra tsy na mitoro-teny, tsy ny mpanompon'Andriamanitra ihany fa nizaniza manana andraikitra ho mpitoro-teny. De anariny baiboly izy hoe tandremo izy, fa vao isany ireny toro-teny be deaibe nataonao reny, ary ho adinin'Andriamanitra ianao. Ozy le olona anankiray zay rehefa mba miresadresaka zany miresadresaka eo zay, raha tsika mpitoro-teny tozy nakatoavintsika daholo ny toro-tenitsika rehetrarehetra hatramin'izay ka hatramin'izao, tena efa nisy fifohazam-panagoafanao izy. Fa saingy zao izy sarotra izy, le sarotra tsy mora le miaina am'le teny torinao izy. Marina tokoa zay rehefa manalavitra amin'ny fanahy masina ianao, sarotra le miaina amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary zay mahatonga mpanota lavitra an'Andriamanitra tsy mahavita miaina amin'ny toro-teny io, satria tsy ao le fanahy masina. Ny fanahy famarinana hozy Jesosy de tsy azony zao toy zao raisiny, ary tsy hitany sady tsy fantany. Zany hoe rehefa tsy manana fanahy masina zany, tsy ho ny fitarihan'ny fanahy masina, nefa mandinika baiboly ianao, tsy misy azonao io ry havana. Monamonaina sorena fotsiny ianao mandinika an'io, fa tsisy azonao io. Mila fitarihan'ny fanahy masina, satria nahoana ny baiboly masy dia teny misy inspiration avy amin'ny fanahy masina, zany hoe inspiré mihitsy avy amin'ilay fanan'Andriamanitra ity teny ity. Ka raha tsy ao mihitsy zany le fanahy masina, tsisy inspiration ianao amaky baiboly, tsisy aingam-panahy, tsisy etaeta amaky baiboly. Zay ny antony hoe zay mahatonga amin'ny Paoly milaza manao hoe aoka ho fianona ny fanahy, aza mampalahelo ny fanahy, aza manao zay mampalahelo, aza manao zay mampiesitra amin'ny fanahy masina, fa rehefa miala amin'ny fanahy masina mangatsiaka ny olona. Miala amin'ny fanahy masina tsisy fahazotoana ao anatiny. Ka ny tiako ambara aminao de hoe le fotom-pampianarana, le tenin'Andriamanitra rehetrarehetra reny zany raha reny nakatoavin'ny mpitoro-teny, efa lasa lavitra izy. Ary mampalahelo ange de zao hoe voavily mihitsy aza le toro-teny ka tsy tazomin'ny olona tsony lay fananarana. Nefa ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 7:7 de mampirisika antsika mba hiazona mafy io fananarana io sy io fahamarinana io hoe vidino marina ozy izy ka aza midy. Vidino marina ka aza midy. Ohabolana 3:7. Vidino marina ka aza midy de ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavantsaina. Mario le teny hoe vidino fananarana. Zany hoe ataovy zava-dehibe aminao mihitsy raha mbola misy mpananatra ianao. Raha mandona anao ny toro-teny, raha mikitikitiky amin'ny fiainanao, indraindray reny toro-teny alefako aminao reny amin'ny vidéo reny, de tena mafy mihitsy izy reny. Misy fotoana mananatra anao, misy fotoana tena manitsy anao, misy fotoana tena midikiditra anaty la vie de plaisir anao mihitsy. Indraindray tena misy zavatra amboarina, misy zavatra kitihanao, ahitsy ao. Fa dia mahaiza re tompoko mandray
fa mahasoanao ny fananarana. Za koa moa mampanampon'Andriamanitra de tsy maintsy mananatra anao sy mampianatra anao satria be dia be nge zavatra zay tsy voalazana am-piangonanao nefa amin'ny alalan'ny tony toriteny amin'ny internet na mitoriteny amin'ny YouTube atony miandraisanao fananarana nendrela izy zay tsy voalaza amin'ny pasteur eny ambony pilipitra satria fa voavily ho aly toriteny. Jereo nge ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany toko 5 andininy 5 ny anaran'i Jesosy fa ny sasany efa nivily sady anaraka any Satana. Nivily izy reo nivily reo le mpaminany sandoka tsara ihany mba nitoriteny tsara ihany izy taloha mba nitoriteny amin'ny fibebahana ihany mba nitoriteny ny iverenany olona amin'Andriamanitra mba nitoriteny amin'ny fahafahana amin'ny ota ihany izy reo mba nitoriteny mba ndraisany olona amin'ny fanahy masina fa rehefa taty arina nandeha le fotoana de voavily le afatr'Andriamanitra lasa any amin'ny fipoahana arabola lasa ny saritsarina fitiavam-bola sy fieremana ao anatin'le toriteny ary raha tsy ao anaty toriteny aza de ahodina manipulena le pino mba azahoana le vola anaty poketrana mba hahafahan'le pino mandoa rakitra misimisy. Voavily le tena tenin'Andriamanitra tsy hita intsony le afatra ary nisy lehilahy anankiray zay mba nanontany mba mangetaheta zany izy mba lile makasika ny fiviany Jesosy eny amin'ny raha lanitra de nanontany an'ity pasteur anankiray ity izy de zao ny teny le pasteur manao hoe tsy ety risena antaninana zany fa any amin'ny sekoly biblika any amin'ny sekolin'ny tompo any ianao midira mandehana any amin'izay olona misy an'ireny sekoly biblika na sekolin'ny tompo reny de any manontany an'izany fa atya tsisy an'izany ety mampalahelo ry hafa. Tanao fa voavily le afatr'Andriamanitra le tena toriteny marina zany voavily zay mahatonga amin'ny Paoly eto miteny hoe tandremo zay ny fotom-pampianarana le toriteny tsy misy kilema tandremo io ihany torina tahotra an'Andriamanitra fibebahana famasinana fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha lanitra io ihany torina satria io mahatonga ny olona hanamasy tena zay rehetra tsy manam-pamasinana de tsy ahitany tompo izy zay rehetra tsy madio am-po de tsy ahitan'Andriamanitra zay mahatonga ny hoe mila tandremana le izy. Misy ange ny ambodie misy ny mpamina ny sandoka misy ny mercenaire zay mihinana ny ondry kepohany mihitsy rehefa tratrany nifiny iny rehefa tratrany nifiny ambodi iny ny ondry de tena mafy mihitsy vo afaka tena mbavany ka ny toriteny eto de mampianatra sy mananatra ny olona tsirairay avy mba tena hitandrina mafy zay zavatra efa ananany fa miodiody ny ambodi zay mampivily anao any amin'ny zavatra tsy izy any amin'ny filazantsara hafa. Baiboly de miteny fa raha misy ozy izy mitory filazantsara hafa akoatran'ny ireo zay efa lalana ny zoran'ny apôstôly de oka ho voaozina izy. Galatiana toko 1:5 fa na izahay na ny anjely avy any an-danitra no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa nitorina taminareo aoka ho voaozina izy aoka ho voaozina izy. Tondra fanozonana zany na ho an'le mpitoriteny na ho an'le mpino-piaina rehefa voavily le tenin'Andriamanitra. Fitandremana nahoana moa ny tandremana nasaina mitandrina ny mpanompon'Andriamanitra mampitandrina azy ihany koa ahoana na tsy mpitandrina ihany koa ianao fa na laika na mpitoriteny mpanampy na manana ndraikitra hitoriteny am-piangonana nahoana moa ny Baiboly miteny aminao manao hoe tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana satria misy zavatra miandry mety ho lavina ianao eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra zay mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe fa na de efa nitory tamin'ny sasany azy aho na de efa nitory an'io fotom-pampianarana io tamin'ny sasany azy aho na de efa nitory teny imbetsaka teo ambony pilipitra azy de ho lavina kosa ny tenako raha androany raha tsy tandrina sy miambina tsara aho. Korintana voalohany toko 7 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy no amakina ny teny fa asiako mafy ny tenako magana ka andevoziko fa andrao na de efa nitory tamin'ny sasany azy aho de ho lavina kosa ny tenako. Tanao amin'izany tenin'Andriamanitra zany na de efa nitory
toriteny tany amponja, toriteny tany amin'ny cellule, toriteny eny akalamanjana, mijoro vavolombelona, toriteny eo am-piangonana, eo ambony pilipitra masina mihitsy, eo anoloan'ny pilipitra masina mihitsy ianao mitoriteny. Nefa ianao tsy mitandrina ny tenanao, nefa ianao manao kitotoan'le asan'Andriamanitra, de zao mety ho lavina ianao ndray andro any rehefa tsy mitandrina. Ny olona tsy mitandrina ihany koa de ny olona mitory izy nefa mitoe-panantsy arak'izay. Any amin'ny afiny izy mety mangalatra, any amin'ny afiny izy mety miteny ratsy, any amin'ny afiny izy mety any amin'ny afiny izy mety mijangajanga, any amin'ny afiny izy mety mandaingy. Tsy ao mihitsy zany le ara-panahany, nefa izy nefa de mitory. Hoy ny fahatsapahanyity lehilahy anankiray ty hoe ny pasteur anankiray izy rehefa nomen'Andriamanitra ositra de mety mbola tavela ao le ositra satria Andriamanitra manome voninahitra an'le teny toriana, fa le pasteur kosa nivery any amin'ny elo raha tsy mandiny tena, raha tsy mandiny tena de ho very any amin'ny elo izy. Zany re havana zavatra tena mampatahotra amin'ity asan'Andriamanitra ity satria ilaina fandinihan-tena zany. Ianao zany raha vao manondro olona anankiray ohatr' zao de tsarovy fa ny anankitelo ity anankitelo ity verina any aminao. Io zany tonga de manondro anao mihitsy ary ianao mba ahoana manondro anao mihitsy io. Zay nge mahagravy an'le izy. Zay ny antony itenenako aminao hoe tandremo tenanao sy ny fotom-pampianarana. Tandremo ianao ny amin'ny toriteny zay henonao, fa ny finoana izy de avy amin'ny toriteny. Ary ny toriteny de teny Kristy amin'ny dika teny hafa, dika teny protestanta de hoe ary ny finoana de avy amin'ny zavatra heno. Karaha diso ny zavatra henonao de finoan-diso zany mipetraka ao anatinao. Zay ny antony tena mila mailo mihitsy hoe ara-baiboly ve zany, biblika ve zany, tena mitombona ve zany toriteny zany. Zay le hoe esprit de discernement, discernena mihitsy zany le izy hoe tena mitombona ara-baiboly ve zany, araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany, fa tsy hoe rehefa lehibe le olona de tsy maintsy arahana foana zavatra teneniny, tsy maintsy tsy hoe rehefa manam-pahefana ao am-piangonana, tsy hoe rehefa ambonimbony ao am-piangonana de tsy maintsy arahana foana zavatra teneniny, fa discernena mihitsy le izy ara-baiboly ve zany, so de mba efa nivily, so de mamono, so de tsy sakafo tsony zany, so de tsy fananarana tsony zany fa pozina, so de amono ny ara-panahiko. Zany ange ny olona ara-panahy mandinika, mamakafaka, mitady foana hoe tena mizotra any amin'ny lalan-danitra ve zao diako zao, araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko ty, tena mampirisika ve ny fanamasina, tena misy fandresen-dahatra avy amin'ny fanamasina ve. Zay natonga ireo olona tamin'ny andron'ny Jeremia mpaminany nasian'Andriamanitra nijanona kely mihitsy aloha mba hanontany ireo zanak'Israely io, satria mifamaofao miaraka amin'ny tompon-tany izy ireo, miaraka amin'ny vahiny izy ireo de tsy araka ny tokony izy tsony. Lay lalana lay fanaovana sitrapon'Andriamanitra tsy nandeha tamin'ny zavatra nandidin'Andriamanitra n'izy ireo tsony izy ireo, fa lasa nivily. Jeremia toko fahenina andiny fahena ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika ny teny. Izao no lazain'i Jehova, mijanona eo an-dalana ianareo ka izao, ary anontanio zay lala masaka hatramin'ny ela de zay lalana tsara ka ino no izory, de ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, nefa hoy izy tsy hizotra amin'izany izahay. Mijanona ozy izy eo an-dalana ianareo ka izao, ary anontanio zay lala masaka hatramin'ny ela de zay lalana tsara ka iny no izory, de aninona de ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa maninona moa Andriamanitra ny tenin'izany hoe tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianaranao. Ny antony anie de tsotra ihany ny tombontsoa raisin'ny olona, le olona ihany ndray tombontsoa hoe ahita fitsaharana ho amin'ny fanahiny izy. Io ten'Andriamanitra io nge rehefa tena katoavina raha lasina bavy, tsy hoe geja be izy io, tsy hoe lalàna be, tsy hoe didy mafy be de manao ahoana, fa rehefa tena katoavina io de matsapa fitsaharana ny fanahy, matsapa fiadanana ianao, matsapa ny fomban'Andriamanitra ianao, matsapa ny herin'Andriamanitra ianao, fitahian'Andriamanitra fahasoavana mivosa eo amin'ny fiainanao. Zay no mahatonga an'Andriamanitra hoe efa fantatr'Andriamanitra mihitsy zany. Andriamanitra de manana planina tsara ho aso anao, planina tsara ho atsika rehetra, mba ananatsika fitsarana, mba andianatsika ao amin'izay lalany fitsarana zay, zay famelombelomana ara-panahy izay. Fa any amin'ny bokin'ny Jeremia izy de milaza manao hoe Andriamanitra izy de malala hevitra zay iheverana, hevitra iheverana atsika, de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hananatsika ino fanantenana ny farany. Andriamanitra zany de mikendry ny farany,
le fiafarany diatsika mihitsy le fiafarany diatsika mihitsy nikendren'Andriamanitra hoe mba ho tsara fiafara ary zay koa mitanjona amin'ny zavatra rehetra zay atao de mba ho tsara fiafara tsy ny fiatombohan'ny fiazakazana tsy ny fiatombohan'ny ianao vonan'olo tena atao amin'ny tompo fa le fiafarany dia zay tena kendreo zay fiafarany dia anahoana ny fiafarako atody ve ho tody hatramin'ny farany ve zao diako izao aharitra fakapana ve aharitra fizantoetra ve ho zakako ve ny fahoriana ity andalana ho zakako ve ny fitsapan'Andriamanitra zay le hoe mihevitra foana ny farany asa raha mazava aminao ny ten'Andriamanitra zay ny afatr'Andriamanitra zay tandremo tenanao sy ny fotom-pampianarana ao ka tena tsisy petipetina mihitsy fadio mihitsy ny fifampangaroarona ny devolo mantsy am'izao dia le marimaritra iraisana ihany ny azy ny tadiavina eo anivony fianakavony ino fianakaviana inona marimaritra iraisany nareo mba manaova an'izao kely fa nareo vavaka tony eny de tena tery saina mihitsy fanatika am'ty resaka fivavahana ty tena tsy mivelatra mihitsy tena borne tanteraka mba mivelatra mba misokatra ny saina zay le marimaritra raisana zay hitaritany devolony olona fa ny fanamasina kosa nefa de nitarika anao ao amin'ny lalàny fitsarana trany aza miova baiboly teo miteny manao hoe vidio ny marina kazamity vidio ny fananarana vidio ny fahazavan-tsaina Andriamanitra efa nampisokatra ny sainao Andriamanitra efa nampisokatra ny masom-pananao efa hitanao zao ny lalana tsara ka izory zay le hira fidirana anankiray iny hitako zao ny lalana tsara ozy izy ka iny no izorako zay le hira iny lalan'iny ozy izy de lala tsarotra miaraka amin'ny tompo misy azo fijaliana misy zavatsarotra kanefa raha tody hatramin'ny farany ianao raha miaritra ianao tonga ny fiainana mandrakizay fa kosa raha manao kitotoy ianao de ho laviny ianao amin'ny farany zay ny afatra toka angamba fa mazava aminao tsy falavaina ny resaka fa zary mona aminaina indray nao raha lava be eo ny toroteny fa zay ny afatra menantsika androany vidéo fa raiky amby efapolotsika zao tany mafy ny fananarany tandremo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana mieno toroteny misy aim-pana toroteny andefanao lasa lavitra mieno toroteny zay mamatsy anao mihitsy tena hoe manosika anao sy manipy anao lasa lavitra mampirisika anao itoroteny mampirisika anao joro vavolombelona mampirisika anao hiasa ao an'Andriamanitra tena mitadiava mihitsy sakafo-panahy mpitombo anao ara-panahy ryhavana aza mihaino toroteny mivily aza mihaino toroteny mampirisika anao ho amin'ny filazantsara ny fananakarena filazantsara ny fampiroboroboana ny arena fotsiny fa tsy tena mihevitra le mandrakizay fa zany ny tena tanjona kendreny fivavahana de ny mba tongavatsika ny fiainana mandrakizay eto ambony tany tsika ndray zato eny satria rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao de automatika ianao tsy maintsy manampy anao zavatra rehetra Matthieu toko fahina andiny faharoa amby telopolo fa telo amby telopolo ka tsaolo ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de anampy anao ny zavatra rehetra ary io le tenen'i Jesosy hoe eto ambonin'ny tany izy andray zato eny ary ny farany fiainana mandrakizay zay nge le tena fiainan'ny kristianina tsy hoe rehefa kristianina eny de manatra velona fa diroanovana eny tsy fa kristianina ianao zany kristianina zany olam-panaradian'i Jesosy zany satria andrina ny fiadanana Jesosy Andriamanitra mahery tompony tompo any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy noho zany kristianina zany de misy fahoriana zao Jesosy ny teny manao hoe eto am'izao tontolo zao eto fahoriana sy nefa matoky fa izao efa naresy zao tontolo zao na de mandalo zavatsarotra mandalo fahoriana mandalo tsifisina mandalo olana saribahana azy ianao rehefa miaraka am' Jesosy ianao maivana ny entana zay ry havana ny famparezana ameko anao ny olombavonjy de tokony olona miavaka voaday izy eto ambonin'ny tany ary mifarany fiainana mandrakizay aizy ny azahoana n'izany ao amin'ny fitandremana n'le tena sy ny fotom-pampianarana ozy ny ten'Andriamanitra hoe mareta am'izany mareta ilana persévérance faharetana tena faharetana ary ny faharetana ozy izy mahatonga fahatsapana ary ny fahatsapana mahatonga fanantenana azonao tsara le izy
Aloha jerevantsika zay andiny tsoratra masina zay aloha faraparany a milohan'ny vavahana ao amin'ny Romanina toko fadimy andininy fa telo ary tsy zany ihany faoko isika ifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa fahoriana mahatonga faharetana ary ny faharetana mahatonga fahatsapana ary ny fahatsapana mahatonga fanantenana azonao am'izay ve le tena tenin'Andriamanitra marina fahatsapana fahoriana ao zay izy mahatonga faharetana mahatonga fahatsapana ary fahatsapana indray mahatonga fanantenana hotahin'Andriamanitra eny anao sy ny ankonanao zay nifampahirezana tany reo ny tenanao sy ny fotom-pampianarana mareta am'izany zay anananao izy ny boky ny apokalipsy toko 7:1 indro afainganao izy Jesosy tano mafy zay anananao mba tsy siaka le satrom-poninahitranao zay anananao fotom-pampianarana ve efa firy izy ny raisinao amin'ny bloc notenao amin'ny carnet de notenao fananarana be dehibe toloteny be dehibe efa nomenanao atao fotony volamena reny atao fotony zavatra sarobidy tazomy mafy aza miala am'izany mareta ozy izy fa rehefa maritra ianao dia andray le satrom-poninahitra ny famarina